Rabanao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zana-bolana indrindra tamin'ity anio tolakandro ity dia efa nanomboka ny hena tsikelikely aloha zany izay tsoka ny varatra azy zay raha teto amin'ny nosy ary tombanana malefaka tanteraka izy raha ampitsy satria dia misy an'ity rindraona hitantsika izay mikisaka miatsinanana ary tombanana andalo ao atsimon'ny Madagasikara ho an'ny rapiso ary mety hitondra orana amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny asabotsy ny alahady nefa dia miverina tanteraka indray izay tsioka avy any atsimo atsinanana izay ka miverina ihany koa tsika zany ao anatin'ny volonandro ririnina tanteraka raha ny maripana kosa indray ho an'ny rapiso dia misy fiakarana goavana aloha zany maripana ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy iny fa manomboka ny sabotsy sy ny alahady kosa indray dia miverina midina tanteraka indray izay maripana izay ary mety tonga hatrany amin'ny 9 degré celsius ho an'ny ambony indrindra raha ny avoatany zay. Izay ny momba an'iny fa ny toetry ny androntsika alohan'ny rapiso vao maraina be dia mety tombanana hitondra rotsakorana amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara ilay rindraona voakasika an'izay ny faritra anosy ny faritra androy ary ny tapany atsimo amin'ny faritra atsimo andrefana ny ati-tany Madagasikara kosa dia mety ahitana zavona amin'ny maraina be misava moa izay dia ny masoandro no hibatoerina toy ny any amin'ny faritra sisa ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana no mety isy rahona mandalo indraindray ho an'ny rapiso tolakandro tombanana mikisaka amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana ny orana tanivotaona izay ateraka ilay rindraona ka miverina maina araka izany ny andro any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara sy ny faritra androy ho an'ny faritra sisa kosa indray dia ny masoandro hatrany aloha no saika hibatoerana amin'ny akabendrany maripana voavinavina amin'izay rapitso izay tombanana miakatra hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ny tapany atsimo kosa no midina izay maripana izay satria dia eo amin'ny 4 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra ny ambiny kosa indray raha ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara kosa indray dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 4 degré celsius izay maripana izay ny morontsiraka atsinanana moa saika eo amin'ny 17 degré celsius eo avokoa aloha ny maripana voavinavina raha amin'izay rapitso izay hatrany ny sabotsy dia manomboka miverina indray aloha ny orana malefaka ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iray manontolo ary mety araina herika ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny atitany atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia mibalika tanteraka ny masoandro amin'izay androny sabotsy izay ny maripana voavinavina dia midina hatramin'ny 20 degré celsius avy hatrany aloha ny maripana ho an'ny faritra mahatsatra ambony iny ary eo amin'ny 13 degré celsius eo kosa ho an'ny faritra Nalamanga sy ny faritra Ivakinankaratra morontsiraka atsinanana ihany koa dia misy afidinana goavana izay maripana izay 20 ka hatramin'ny 19 degré celsius ny maripana manomboka miakatra kosa nefa izay ho an'ny tapany atsimo andrefana 19 degré celsius ary mahatratra hatramin'ny 4 degré celsius kosa ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy ho an'ny androny alahady amaranantsika ny fandarana amin'ny tianyity mbola ao anatin'ny tanjaky ny varatra aza hatrany tsika na ny tsioka avy any atsimo atsinanana misy hatrany zany ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny misy ny herikandro ho an'ny atitany atsinanana ihany koa toy ny any amin'ny faritra Alaotra Mangory zany sy ireo distrika amin'ny ilany atsinanany avoatany raha ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia ny masoandro hatrany no hibatoerana raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 9 degré celsius eo any avoatany ary mbola saika manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana mbola mahatratra hatrany amin'ny 4 degré celsius hatrany ny maripana voavinavina ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Izay ny meteo tamin'ny tian'io ty ary rapiso indray fotoana manaraka veloma tompoko.